toy izao indray ary ny fivoaran'ilay rivodoza sud tamin'ny folo ora alina teo zany manatona ny morontsiraka hatrany izy amin'izao fotoana izao ary rehefa manakaiky ny morontsiraka tanteraka manodidina ny 80 kilometatra andrefa ny commune rurale Beheloka any amin'ny distrikany Toliara faharoa no nisy ny foibe n'ity rivodoza ity. Ny tombohery izy ary nahatratra any amin'ny 10 kilometatra isan'ora ny rivotra niaraka aminy misy tafiotra 550 kilometatra isan'ora. Forte tempête tropicale hatrany moa ny tanjaka ny ary alohan'ny idirany an-tanety dia mijanona na vinavinaina mijanona amin'izay rivotra manodidina ny 10 kilometatra isan'ora zay zany ity rivodoza ity. Mahakasika ny rotsakorana kosa indray dia efa manomboka mitoetra tsikelikely amin'ny morontsiraka ny orana izay somary matevina kokoa any an-dranomasina izy amin'izao fotoana izao fa raha ho an'ny morontsiraky ny atsimo andrefana kosa dia efa manomboka miaina an'izay tsikelikely zany indrindra mandritry n'ity alina ity. Ato anatin'ny ora efatra manaraka kosa no andrasana izay fidirany an-tanety izay misy hatrany moa ny vaovao mahakasika an'izay rehefa tafiditra an-tanety indrindra ity rivodoza ity. Ny filazana loza kosa dia tsy misy fiovana, mbola manan-kery hatrany araka izany ny filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Androy sy ny any amin'ny faritra Nosy ary koa ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa Morombe, ny any amin'ny distrikany Sakara, Betioky Atsimo sy Benenitra ary ny any Ampany. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny Orombe, ny faritra Atsimo Atsinanana, ny distrikany Morondava, Manja sy Beroroa ary koa ny any Ankazoabo. Izay zany ny vaovao azo ampitaina aloha amin'izao amin'ny folora alina izao mahakasika an'ilay rivodoza na ny fivoaran'ilay rivodoza sud.